Momba moa zany ny azoko lazaina dia ny taona rehetra zay fahatanorako zany a dia tany ivelany no nisy ahy marimarina koa tany Belzika. Nandeha fianarana filôzofia arabo no nataoko tany a, dia nianatra koa ny momba ny ergôlôzia zany hoe science du travail ary kasika ihany koa ny planification. Akoatr'izay moa zany a dia ny zavatra tena nahafinaritra ary anisany nahaliana ary ny tena hoe zay ny tena talentako angamba efa nomen'Andriamanitra dia ny asa sosialy. Ka rehefa vita ny fianarako rehetra dia folo taona zany niasa tany Belzika no misehatra sosialy. Fa folo taona mikasika momba ny fiarovana ny zoan'ny ankizy a, fitazaina zaza, mania moa zany filaza azy, folo taona tamin'ny orinasa anankiray. Ny tena moa zany rehefa nanan-kevitra hoe tsara angamba raha ohatra ka zao fahaizako manao zao no entiko any an-tanindrazana dia 1995 no teto Madagasikara ary niara-niasa tamin'ny mpitsara tsy ampy-taona zany ny juge des enfants dia délégué permanente ny juge des enfants nandritry ny folo taona tany Tomasina ny tenako. Nanorina kany anankiray moa zay fitaizana zaza ihany koa mba tsy hania. Le maditra moa tsy dia tena terme fampiasako loatra satria tsisy zaza naterako haditrako fa eo amin'ilay fitaizana. Rehefa ao anatin' izany atao hoe fitaizana izay foana nisy ny sehatra nisy ahatra amin'izay dia ataontsika hoe parazara nga no natongavako amin'ity commune anankiray ity. Zay tsiny zany fa teto amin'ny commune Ampanitokana. Amin'ny mampanao asa soa lalandava zany a, zahay mivady indrindrindrindra dia ny anadahako ny sarika hoe raha misy tany tianao ambolena ompiana dia misy tany anankiray a eo akaiky ny tanàna misy ahy dia taty Ampanitokana nitondrany ahy. Zay moa le filazantsika malagasy hoe samy vahiny aty an-tanindrazana, mody aty an-tanindrazana ny tenako nefa ny lazaina fa vahiny ahy eto Ampanitokana, tsy nanana eritreritra zany atao hoe vahiny zany satria malagasy ny tenako a zay diavy ny tongotra eto Madagasikara. Manana didy lehibe ahy zany tsy fatafaverina taty hitondra zay anjara briko ao anatiny atao hoe fanabeazana zany. Ary ny zavatra tena nasarotiny ahy dia eo amin'ny sehatra ny atao hoe fiarovana ny zoan'ny ankizy, zoan'ny vehivavy, zoan'ny olombelona amin'ny ankapobeny. Atao hoe tsy nieritreritra zay latsaka mera ny tenako tonga teto. Ary tao anatin'ny sehatra sosialy io a no nanatona ny olona maromaro teto amin'ity commune ity hoe fiantsoana moa zany dia tantine ny fahalalan'olona trano Tomasina anaty hoe latsahanao mera. Tsy nieritreretin'ny tenako zany zavatra zany ary tsy nieritreritra n'izany mihitsy ny tenako hiditra amin'izany atao hoe sehatra politika na hanao politika fa dia sosialy ihany ny ao anatin'ny saiko. Dia ny ekeko zay fangatahan'ny vahoaka teto zay tsy nanana eritreritra hoe ho lany na tsy ho lany ary zay no nahatonga niditra ao anatiny atao hoe parti indépendant moa filazan'izay dia tsotra ihany nanaovako azy teny fa dia hoe tantily luizety zany a Ampanitokana hivoatra no eritreretina tsisy afa-tsy ny resaka zo zay ihany ary zay ihany a no fampizarako tamin'ny vahoaka teto Ampanitokana. Rehefa miresaka zo moa maro ny zavatra mety avoaka an'izay. Raha manontany zao ny olona zo tokony hianatra ny ankizy mazava ho azy fa misy rafitra tsy maintsy amboarina ao anatin'izay, misy rafitra tsy maintsy atongavana amin'izany atao hoe tanteraka le zoan'le zaza. Zany hoe misy sekoly ianarany, misy sekoly ara-dalàna, misy sekoly mahefa tsara mba hahafany ianarany. Zay zany aloha ny vehivavy tahaka izay ihany koa raha ohatra ka hiditra anatin'ny atao hoe fampandrosoana ka hiala amin'ny fahantrana dia arovana koa ny zoan'ny vehivavy indrindra aty ambanivohitra mba hanana fahalalana
ahafantatra ny atao hoe zao ny zoako amin'ny mahavehivavy a ary zao ny zoako amin'ny maha-olombelona zao ny zoako amin'ny fiarahamonina fahalalana zany rehetrarehetra zany dia anisany fisorohana ny atao hoe fahantrana satria manana fahalalana koa le olona ezaka le izy amin'ny ankapobeny zany ny atao hoe rehefa miresaka zo zany dia efa mazava ho azy fa misy fiatraikany ary ekonomika ary rehefa tonga mera ny tenako a tamin'izay fotoanandro zay dia lany soamatsara moa ny tenako a dia niezaka kanefa moa tsy ampy-heritaona no mipetrahako teo amin'ny fitondrana ny commune teto am-panitokana dia sedrany ny krizy lavareny iny isika ary iny krizy iny a mitondra ataontsika hoe fahavoazana be da be eo amin'ny toe-tsain'le olona sarotra dia sarotra indraindray manitsy satria lay krizy a tapitra tsisy zay tsy mahalala an'le hoe krizy ny andro krizy zao dia na atao ara hoe ny fanaovana didy eo amin'ny fandoavana hetra dia misy fiatraikany teo amin'le olona ny fiaraha-miasa dia efa samy krizy dododolo moa zany a dia na ny commune raha misy fiatraikany le ao anatin'izay krizy an'izay koa marina fa natao re misy teti-bola majinijinika tafiditra dia azo lazaina fa tsy mandeha amin'ny laona intsony io ohatra mitondra tokantrano ihany io raha mitondra tokantrano ianao a rehefa misy ny vola tafiditra ara-dalàna miditra tsara ao anatin'ny kitapom-bolanao a tsy atory zany dia efa hainao mitsinjara azy hainao no atao hoe manao an'izany atao hoe planification budget nao zany rehefa tonga ty andoavako an'izao ty vidianako an'izao ty vidianako vary fa raha ianao no tsy potipoto ny vola miditra ao amin'le tokantranonao dia takizay koa le commune rehefa tsy miditra ny hetra tsy miditra ny tsy tonga ara-dalàna ny fanampiana ara-panjakana ny fandoavana hetra ny fandoavana ny zavatra majinijinika rehetra ny ataontsika na ny mpivarotra ny an-dalana tokony androany aba-keliny ara dia marefirefy daholo dikan'izay zany a misy fiatraikana hatrany amin'ny na ny mpiasa tokony andoavanao karamara tsy ara-dalàna intsony zany hoe marefirefy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a ny fomba fitsinjarana ary zay ny zava-sarotra indrindra ny sedraiko a alohany ny alako nametrahako ny fialana